Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia nivaratra azo anao mamaritra ny toetry ny andro tazantsika amin'izao fa nanorana ny tany amin'iny amorontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny. Maloka kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny ilany atsinanany afovoantany. Raha ny foronana mahakasika ny toetry ny andro amin'ity herinandro ity dia nivaratra azo malefaka no amaritra ny toetry ny andro fa kosa tsy ho maro toerana ny atmosfera anoany amin'ny faran'ny herinandro ka iverina indray ny orana tandrifindroana mety arankotroka indraindray any amin'iny ilany andrefan'ny afovoantany sy any amin'ny tapany atsimony afovoantany. Raha mahakasika ny maripana kosa indray dia isy fiakarany miandalana ny maripana amin'ity herinandro ity. Amin'ny toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsepiriany dia azo orana malefaka somary miatoato ny any amin'ny faritry Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilany atsinana amin'ny faritry Sofia, Alaotra Mangoro ary amin'ny faritra atsinana. Amin'ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny fa ny vao maraina be dia andrahona mety arahana orana tandrifindroana indraindray ny any amin'ny manodidina ny Morondava sy Belon'ny Tsiribino. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoy hatrany ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny faritry Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Andrahona mety arahana orana tandrifindroana indraindray ny atatany ny faritry Melaky, Melabe ary manodidina Bongolava. Izy tandrifindroana iserana ihany koa ny manodidina Samborano. Amin'ny faritra hafa moa dia andrahona mitsitokotoko na andrahona vitsy. Raha ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 13 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 19 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 5 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa mafana tanteraka mihitsy ny andro any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny satria manangy hatramin'ny 17 degré maripana ambony indrindra ny amin'ny faritra Boeny, Betsiboka ary Sofia. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny talata kosa indray dia hita taratra eny ihany ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny morotsiraka amin'ny faritry Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Izy tandrifindraona iserana ihany koa manodidina Samborano, torak'izay ihany koa manodidina Maintirano sy Belon'ny Tsiribino. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Raha mahakasika ny maripana tsy misy fiovana misongadina aloha ankoatra ny maripana ambony indrindra zay mety ahitana fiakarany kely zay manerana ny nosy manodidina amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananka 17 degré foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia no maranantsika sahady dia azo orana malefaka ny any amin'ny morotsiraka amin'ny faritry Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Ho hita taratra foana ihany koa ny orana tandrifindraona any amin'ny manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iverina andrahona miandalana ho an'ny afovoantany iray manontolo. Kely ihany ny herijika mety hoe isina orana tandrifindraona. Amin'ny vinan'ny maripana dia manodidina 12 hatramin'ny 30 degré, 12 hatramin'ny 1 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 2 degré ho an'ny ilany andrefana. Anodidina eo amin'ny 9 na 17 degré amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky, Betsiboka, Boeny ary Sofia. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.